Tonga nanokana tamin'ny fomba ofisialy anio 17 volana jiona ny trano vaovao ny sampandrara mahakasika ny fitantanam-bola eto amin'ny faritra Atsinanana andriamatoa minisitra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Richard Andriamandrato niaraka tamin'ireo manam-pahefana teto anivon'ny faritra Atsinanana. Izany foto-drafitrasa izany dia natoan'ny fanjakana malagasy manontolo ny fanamboarana azy. Zava-dehibe tokoa ny fotoanantsika anio tompoko satria foto-drafitrasa notokanantsika io hitantsika eto io. Ao anatin'ilay hoe fitohizan'ny asa fanjakana no anaovantsika izao fitokanana anio izao. Voalaza tao fa efa fotoana maromaro zay no nanomanantsika azy tia kanefa tamin'ny fotoana ity moa ny direction générale ny finance sy ny raha ankapobeny ny affaires générales izany dia somary nanao ezaka raha itosika ihany mba hahafahantsika manokana izao trano tsara tarehy izao ary ressources propres antsika moa nanaovantsika azy io dia omentsika teraka manokana angamba isika rehetra satria asa goavana izao ka mendrika ny teraka manokana sy ny fahafahafotateraka noho izany. Ankoatra ny fanokanana foto-drafitrasa vaovao dia nisy ihany koa ny fanolorana ireo fampitaovana ny fampandehanan-draharaha ao amin'ity trano vaovao ity ka ao anatin'izany ny solosaina miisa 7, ny scanner iray, switch miisa 4, imprimante miisa 2, photocopieuse iray, seza miisa 12 miaraka amin'ny latabatra miisa 4 ary armoire miisa 2. Nametraka hafatra mafonja ho an'ireo mpiara-miasa eto anivon'ny faritra Atsinanana andriamatoa minisitra. Amin'ny anaran'ny Floa Andro Rajoelina. Amin'ny anaran'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta no ahafahako manokatra ara-pomba ofisialy ary indrindra ny mitsodrano ity foto-drafitrasa vaovao ity. Arengany hitondra ny anjara goavana amin'ny fampandrosoana ny eto amin'ny faritra Atsinanana ary indrindra ireo sampanaraha izay isitraka ireo raharam-panjakana atolotreto ka amaly antsaka sy andavany ny andraikitra takina eo amin'izany fitantanam-bola-panjakana izany. Zay tompoklahy sy tompovavy no teny kely arosona eo aminareo ko dia makasitraka tompoklahy makatelina tompovavy. No tanterahana ny ihany koa miatrika asa fampahafantarana sy fiofanana ny torolalana momba ny fikirakirana ny fitantanana ny vola-panjakana. Io torolalana io dia vokatry ny fiara-miasan'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola miaraka tamin'ny USAID sy ny biramisahana tahiry-bola-panjakana Amerikana. Ity torolalana ity dia fitaovana entina mampiofana ireo mpikirakira ny vola-panjakana ary tafiditra ao anatin'ny paikady fanavaozana ny fitantanam-bola-panjakana amin'izao fotoana izao. Nitarika izany atrikasa goavana izany andriamatoa minisitra miaraka tamin'ny sekretera jeneraly sy ireo taré jeneraly eto anivon'ny ministera. Marihina fa io torolalana io dia entina hanamorana fitantanana ny vola-panjakana fa ihany koa hanomezana andraikitra bebe koa sy hampamatianina ireo mpikirakira ny vola-panjakana na lecteur budgétaire dia tsy iza izany fa ny GAC, ORDISEC, régisseur de recette, régisseur d'avance, comptable public ary ihany koa entina hanamafisana ny fitsiriana ny fampiasana ny vola-panjakana. Santatra bavarany anio fa manomboka ny fahavalo ny volana Jolay kosany no manomboka ny fampiofanana manerana ny faritra.